Navina manalo amin'ny tompo, ity no andro alakamisy 20 Mey 2022 akalazantsika an' Jesosy Kristy niakatra velona anan-danitra. Indro izy mipetraka eo kavanan'Andriamanitra Raisoa ary enomena azy ny fahefana rehetra anan-danitra sy tia tany. Eto dia miara mankalaza an'Andriamanitra amin'ireo kristianina maneran-tany fa miditra amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Vavaka sy sotranao zay raha eo no ty andro ny karany ity, zay nanandratanao ny zanakao eo kavananao anana fahefana ity tany ka tanan-danitra. Ary nampaheranay hoe mandiana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'iray zanaka fanahy-masina, ary mampianatra azy rehetra nandidiny ao Kristy. Dia mpahirezy zay mititilo andro ity, mba ho zany tokoa no antom-pahavelomanay dia anao zay andidinao sy taonan'olona rehetra anaraka anao fakana mihitsy moa izy fa ianao no manana ny teny fiainana marak'izay. Dia mitenena anao Jesosy fa mangeta eto anao ny fanahinay i Jesosy teny tonga nofo anay. Ny Genesisy toko 5 andiny 120 ka hatramin'ny 420. Genesisy toko 5 andiny 120 andiny 7 ka hatramin'ny 720 no anjara mifinaina ho antsika amin'ity andro an'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa 20 taona ny andro niainany Jarety dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainany Jareta tao niterahany any Enoka dia 600 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Jareta dia 700 taona dia maty izy. Ary efa 590 taona ny andro niainany Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niarana andeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka tao niterahany any Metusela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 590 amby 300 taona. 590 amby 300 taona. Dia niarana andeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Matanjaka be ny hevitra hoe niarana andeha tamin'Andriamanitra eto Jerimilo zany misy amin'ny andiny 20, misy koa amin'ny andiny 420. Dikany hoe niarana andeha tamin'Andriamanitra dia ny famatokenana tamin'Andriamanitra, tsy nasaraka an'Andriamanitra, naiza naiza ary noviana dia niray saina tamin'Andriamanitra izy. Jesosy efa nilaza an'io raha misarakamika anareo dia tsy mahay manao na inona ao amin'ny Kristy. No ananako sy anananao hery sy faherezana. Ao no andesentsika ny zavatsarotra aty amin'ity zao tontolo zao ty, satria Jesosy efa niteny aty amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanareo fahoriana, nefa matoky zaho efa naresy zao tontolo zao. Dikany hoe matoka, misikotra, tsy mety miala ary miara-mandeha sy mifamatokenana amin'ny Jesosy. Aotsika hisikotra sy hiorina tsara ao amin'ny Kristy. Aza miovintsika mahifaby amanakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana ny fikelezanao hainao amin'ny tompo. Efa fantatrao fa amin'ny Jesosy nanananao ny zavatra rehetra. Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy mahay zavatra rehetra izy ao amin'ilay mampahery azy. Koa ianao koa mahafahanao mamakivaky zao tontolo zao feno zavatra hafahafa be sy manahirana an'ity, mitezinao hiara andeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka. Efa niarana andeha tamin'Andriamanitra izy dia tsy hita intsony ka nentin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hita amin'ny masosika dia tsy hita tahaka izany koa ianao. Aoka isika toetra tsara amin'ny Kristy mba ho marina amiko sy aminao ane ny teny Kristy hoe raha ho avy izy moa hita finoana ety ambony tany va izy, mba hita finoana ao amiko sy aminao izy satria ny finoana no andraisantsika ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Indrindra ilay fanomezan'Andriamanitra zao tontolo zao, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, meny
ny zanona tokana ary sitranyno azy manana fiaina manak'izay agaiso le fiarahana lalana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy satria tsy nisy nahita an'Andriamanitra anao viry fa le zanaka natokana ao tratraniray izy manambara azy ary zay amin'i Jesosy teo amin'Andriamanitra ray satria efa lazain'i Jesosy hoe izy teo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. De tahaka izany koa zasy ianao ao amin'Andriamanitra izasy ianao ane ary Andriamanitra koa ao amintsika. Amen. Tera sy mame voninahitra ny anaranao izay raha eo fa tianao zay raha hifikotra aminao. Tsy saraka amin'ilay zanakao tahaka ilay zanakao te hiaraka aminay, te hambomba anay, te hiara-dala aminay. De ampianary zay taona ny olona rehetra hiaraka aminao fakana mihitsy moa zay fa ianao no manana teny fiainana manak'izay Jesosy sitrakainay apetraka eo ambavanay zanakaonay sy zandrinao zao vavak'izao hoe gainay sy ny an-danitra amasina ny elinaranao tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra meny an'iny alina sazo anay ary mamelana irokay tahaka namelana izy miloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy lery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao programa tinonina mina ray zanaka namaso zao raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana izany. Mitanareo anie ny tompo ka miaranareo mampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana mazotoa miara-mandeha amin'Andriamanitra aty amin'ny Jesosy Kristo ity. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.